Miarabanareo rehetra indray tonga soma tsara eto amin'ny chaîne. Ity vidéo ty dia vidéo nangatahany ray taminareo noho ny ilay vidéo tamin'ny teny anglisy izay nataoko omaly. Efa misy vidéo amin'ny teny malagasy fampianarana efa voninao fa mbola mamboatra kely an'ilay izy dia manao ny famaranana dia aleo aloha zany tiano ataoko anareo sady betsaka anareo tian'ilay izy tamin'ny omaly dia ndao avy hatrany are. Dia ny lohatentsika androany zany dia ahoana ny fomba anombohana chaîne OT mahomby, zany hoe succès zany. Ok, dia mazava ho azy chaîne YouTube ny tiako lazaina satria bon chaîne YouTube ihany no chaîne mi-existe amin'izao, zany hoe chaîne misy. Dia ny voalohany indrindra aloha zany dia ny asehoy ny maha izy anao, zany hoe tsisy olo-kafa ohatra anao fa ianao rery no afaka mampiseho ny maha izy anao. Dia ohatran'izay koa hoe tsisy olo-kafa tsy afaka ny i-copier, tsy afaka ny anao olo-kafa ianao satria izay ny maha izy azy dia izay ihany koa zany asehoy ny maha izy anao. Matoky tena, zany hoe chaîne beauté no ataonao dia efa fantatrao tsara zany ny zavatra horesahanao sy hozarainao amin'ny olona rehetra izay mijery, dia asehoy amin'ny caméra zay, asehoy amin'ny olona mpijery zay, dia asehoy maha izy anao e. Ngamba mora be mihitsy izay hoe ohatra ka fomba firesaka hoe manao daholo nareo, za zao avy any an-tsena dia zao dia izay mihitsy aseho amin'ny caméra satria ho fantatry ny olona izay mpijery raha ohatra ka tsy izay maha izy anao, zany hoe fantatry ny ray aman-drenao sy ny namanao sy ny havanao rehetra raha ohatra ka manao fiteny rasoa ianao na manao fiteny rakoto, fa asehoy zany izay maha izy anao. Raha hivola ianao dia asehoy maha izy any vola, raha hipeta ianao dia asehoy maha izy any peta. Dia ny faharoa dia manana caméra tsara, tsy milaza hoe manana caméra lafo be manana caméra tsara. Na zao ny vidéo zay nataoko hatramin'izay ka hatramin'ny 2014 dia camcorder daholo nanaovako anazy, zany hoe ilay caméra izay hoentina mandehandeha any dago ireny Sony angamba mibetsaka any, Sony tsy tena izy dia ilay sokafana eto dia ireny camcorder ireny nampiasaiko betsaka mihitsy nandritra ny taona maro be, ireny nampiasaiko tamin'ny vidéoako dia mety ilay izy satria afaka hitako ny sariko, izay no tena hitiavako anazy satria indrindra fa chaîne beauté ilay izy mila hitanao ny tenanao amin'izay fantatra hoe ohatra ny ahoana ny mila amboarina, ohatra ny ahoana ny ohatr'izay. Dia mazava ho azy raha ohatra ka tsy afaka manana camcorder ianao dia misy ary ny olona mampiasa téléphone iPhone zao tena tsara be mihitsy indrindra fa afaka hitanao koa ny tenanao. Izay zany ny tena zava-tsoa, zavatra ngeza be mila tadiana raha ohatra ka chaîne beauté no ataonao dia izao mba ho hitanao ny tenanao. Tena ilaina zany ilay izy indrindra fa raha ohatra hoe manao fampianarana maquillage ianao dia mila hitanao tsara mihitsy hoe inona no mila amboarina sy ohatr'izany. Dia ny resantsika manaraka dia ny fahazavana, zany hoe ny luminosité ny vidéonao, ny lumière izay ampiasainao zany tsisy fahazavana tsara noho ny masoandro. Raha ohatra zao any Madagasikara ianao no mifilma dia izao hoe eny an-davarangana na eo alohan'ny varavarankely ianao no mifilma fa tsisy zavatra lumière tsara noho ny masoandro, sady naturel io tsy andoavam-bola. Raha ohatra moa ianao hoe tsy manam-potoana ny anaovana vidéo raha tsy amin'ny alina ohatra izany dia izao ny mividy ny fahazavana izay artifisialy sy professionnel zany. Dia raha ohatra ndraiky koa ianao ka mazava ho azy tsy manana ny vola izay hividanana an'izay dia afaka soloinao io ampoule izay ampiasainao ohatra, afaka soloinao ampoule fotsy, tsy haiko na misy an-dago izay aloha fa afaka soloinao ampoule fotsy io dia iny no tonga dia manazava ny tranonao ray manontolo. Mazava ho azy na tsy mifilma ary ianao dia izay foana ny lokon'ny fahazavana ao an-trano fa tena mazava be mihitsy izay. Za zao nandritra ny taona maro be mihitsy izay no nampiasaiko dia ilay izy aloha tsy hoe lafatra satria ny masoandro ny tena lafatra indrindra, fa kosa hitako hoe hitan'ilay olona
hitanareo rehetra izay ampianariko zany ny zavatra tiako aseho dia zay no tena zava-dehibe. Dia raha ohatra ka tsy afaka mampiasa masoandro zany dia zay no fika angamba tsy fika tsara indrindra azoko atolotra anareo. Dia ny manarak'izay manaova répétition. Tsy haiko no milaza anazy amin'ny teny gasy inona ny répétition fa raha ohatra izao hoe manoloana ny fitaratra ianao dia manaova répétition hoe zao ny zavatra holazaiko an'ilay olona rehefa tena atao ilay vidéo dia zao no tiako lazaina dia ataova répétition satria rehefa manao répétition ianao dia rehefa tena hoe atao ilay izy dia hita mihitsy hoe milamina tsara ny zavatra resahanao zany hoe misy etapany zany hoe tsy sady miresaka vorona ianao no miresaka alika no miresaka fa misy etapany tsara milamina tsara dia tiany olona mijery vidéo anao amin'izay no koa tsy lava loatra ilay izy no tsy misafiritaka ny sainao satria milamina tsara. Ataovy répétition alohan'ny fitaratra, ataovy répétition eo alohan'ny caméra dia afaka fafana fotsiny iny rehefa tsy mety dia averina indray fa mila manao répétition. Dia ny miaraka amin'izay répétition izay dia efa nolazaiko teo hoe alamino tsara ilay izy zany hoe soraty mihitsy ilay izy hoe ohatra hoe zao ny fanombohan'ilay izy zao ny tiako resahana dia efa aveo ty dia efa aveo ty dia efa aveo ty dia ny famarana anazy zao ny tiako resahana dia amin'izay ianao sady milamina tsara ianao no tian'ny olona mijery vidéo anao satria milamina. Dia zay ilay izy hoe soraty tena soraty mihitsy hoe na dia ny akanjo anaovanao ary indrindray soraty zany mihitsy ny anany ataoko satria indrindray tsy dia tiako loatra ilay mamerina akanjo ohatra dia na ny akanjo anaovako ary soratako mihitsy inona ny lokomena tiako anaovana soratako. Raha ohatra moa zany hoe tsy tutoriel ilay izy, raha ohatra tutoriel ilay izy dia afaka soratako daholo mihitsy zao ny fond de teint zao satria izay ilay hoe de plus raha ohatra hoe milamina ianao dia tena tsara tena mivoaka tsara mihitsy ny zavatra tianao atao. Satria moa zany ty efa vidéo tamin'ny teny anglisy no avadika amin'ny teny malagasy dia somary sarotra ihany mamadika an'ilay izy sasany consistency no tiako resahana eto fa hitako hoe atao matetika zay angamba no hitako mampilaza anazy ny tiako lazaina amin'izay dia atao ohatrany hoe zao hoe isaka ny sabotsy ianao manisy vidéo amin'ny YouTube dia isaka ny sabotsy dia asio vidéo raha ohatra isam-bolana no vitanao hoe indray mandeha isam-bolana dia indray mandeha isam-bolana tsy maintsy manao vidéo ianao. Ataovy matetika ilay izy satria rehefa lazainao ny olona hoe jereo ty vidéo ako ty fa zao dia tsy maintsy mba misy vidéo azon'ilay olona jerenao. Dia ohatra zao milaza andrareo ianao hoe miverena amin'ny sabotsy manaraka fa asiako vidéo vaovao indray eo dia zay dia tsy maintsy misy vidéo eo. Ohatra zao ny anazy zao amin'ity volana desambra ity ka hatramin'ny krismasy efa kely sisa dia ozy hoe asiako vidéo 5 isan-kerinandro tsy milaza hoe ray isan'andro fa 5 fotsiny dia vitako zao zay hoe vidéo 5 zay tamin'ny farany teo fotsiny narary dia tsy efatra ny vitako fa amin'ity zany vidéo 9 zany mazava ho azy no ataoko satria safidy miaraka amin'ity satria manao rattrapage-tsika fa ohatr'izay zany ataovy matetika zany ilay vidéo. Dia ny farany lehibe indrindra tsy ny kely indrindra fa tena lehibe indrindra ity satria tena tsy nataoko ity tamin'izahako nanomboka nanao YouTube tena nanenenako mihitsy ny tsy nilazaiko olona satria tena zay ny tena ilainao indrindra amin'ny voalohany indrindra dia ny soutien ny namanao ny havanao ny olontianao soutien ny olona rehetra izay manodidina anao zany dia lazao ny olona rehetrarehetra ilazao ny rehetra tena lazao dadabe lazao rakoto lazao rasoa lazao dada lazao neny lazao ny olontiany lazao ny zanakao ohatra ka efa mahazo mijery YouTube non tena lazao ny olona rehetrarehetra satria zay no ilainao indrindra amin'ny fanombohana chaîne anao. Rehefa mijery ireo olona ireo dia tian'ilay izy dia zarainy amin'ny namany dia rehefa mijery indray ny olona ireny dia zarainy amin'ny olon-kafa dia zay zany no tena ilainao indrindra lazao daholo ny olona rehetrarehetra. Mazava ho azy efa misy ny réseaux sociaux amin'izao ny Facebook indrindra ny Instagram ny Twitter izao ananany ireo telo ireo farafaratsany dia aza tiany mampiasa hashtag mazava ho azy amin'ny Twitter ngamba ny ataoko vidéo hafa indray zay fa zarao
zarao amin'ny olona rehetrarehetra izay fantatrao a ny videoanao raha ohatra olona amin'ny fiainanao le izy a dia mazava ho azy a fa anohana anao foana izy a na ahoana na ahoana dia izay zarao amin'ny olona rehetrarehetra amin'izako tamin'ny 2015 a izay vao nangataka ny namako rehetrarehetra tao amin'ny Facebook hoe mba jereo ty nangataka ny havana sy ny ohatr' izany somary efa tara loatra le izy fa tsy dia tena hoe tara satria efa nanomboka hatramin'izay dia nitombo 200 ny olona izay nanaraka anahako amin'ny chaîne mbola mitombo foana izy isan'andro zao fa za kosa tsy milaza hoe ny chaîne-ko ngeza indrindra satria tena mbola be dia be ireo namana YouTube tena manana chaîne lehibe indrindra noho ny anahy fa reto zany ny zavatra hoe hitako tsikaritro hoe tena mandaitra raha ohatra ka vao hanomboka chaîne ianao a ka tianao ahomby le izy ho succès zany dia mazava ho azy araka ny lazaiko hoe chaîne beauté no resahako eto fa misy ihany ny sopapakely izay nizarako eto mety ho an'ny chaîne rehetrarehetra dia izay angamba le izy ry zareo efa voazarako daholo ny rehetrarehetra aza misalasala ny mametraka ny fanontanianareo ambany ao raha ohatra ka misy zavatra mahaliana anareo na ohatra izany dia misaotra betsaka anareo rehetra nijery dia manaraka indray veloma daholo misaotra betsaka anareo rehetra nijery an'izay vidéo izay inoko fa nahafinaritra anareo le izy aza dinao na mis'inscrire na misubscribe cliquez eto amin'ny tarehako boribory eto mba s'abonner amin'ny chaîne-ako nareo isubscribe na is'inscrire maimaimpona le izy ny faniriko dia ny hahatratra 100 subscriber amin'ny chaîne-ako alohan'ny faran'ny taona dia manasa anareo rehetra mba hanampy anahy amin'izany dia misaotra betsaka dia manaraka indray veloma daholo